tsy maintsy ampidirina fourrière ireo fiara izay efa tsy tokony miasa anefa mbola manao ny asa amin'ny andavanandro fa indrindra ireo fiara fitateram-bahoaka. Ho an'ity fiara iray izay nampidirina fourrière ity sady tsy misy jiro ary efa vaky avokoa ny fitaratra, ny seza efa tsy misy ipetrarana fa ireo vy ao anatin'ny fiara no ipetraran'ny mpandeha ka tsy maintsy nandraisana fepetra izy io amin'izao fotoana izao. Nilaza ihany koa ny taleparitry ny polisy eto Mahajanga amin'ny famongorana ireo fiara izay efa mampiteny ny mora ny faharatsiny. Ohatran'izany koa reny fiara farany ratsy eto amin'ny tanàn'ny Mahajanga reny izay hita mibaribary mihitsy hoe tsy mety ny fomba ikarakaran'ny fiarany. Zay dia miangavy fa tokony ho karakarantsika tsara ny fiara fa raha misy ny loza dia tompona andraikitra ianareo amin'izany. Indrindrandrindra moa fikarakarana ny taratasy, fikojakojana ny tômôbila, ny lafin'ny teknika isan-karazany. Zay dia andray andraikitra ny amin'ireny tômôbila zay mampiteny ny mona reny ny tsy fetezana misy eo aminy ka tsy maintsy miditra fourrière reny araky ny lalàna ary ho raisina ny fepetra momba n'ireny tômôbila tsy manara-dalàna reny. Noraisina io fepetra io mba ahafahana miaro amin'ny loza mety hitranga ateraky n'ireny fiara izay efa ratsy, efa tsy tokony hiasa ary efa tsy tokony hifamezivezy eto atapy-tanànany Mahajanga. Ny fanamboarana ireo fiara ireo no tokony ataony tsirairay.